eo afaka va ianao fandarany iarana fiangonana refi androndrakely de raina Jesosy de raina ny tompo misaotra n'Andriamanitra isika fa noho ny fahasoavany dia izao mbola velonaina izao ary mbola nataony natratra ny farantaona herinandro mantsisa dia hifarana tanteraka hivalona tanteraka ty taona 17 zay dia avitsika ity tena fahasoavana izany ry mpiany malala ny rariana de ny amaranana antytaona ity miaraka amin'ny fiadanana zay ny rariana ka ny marary rehetra hositranina ny fomba magaga zany hoe ho tonga eo aminy ny fanasitranan'Andriamanitra ny manana olana ovonjena ka ny ranomaso zay nisy tao anatin'ny volana maromaro dia ody fifaliana am'izao farantaona izao zay zany no irariana mba ho tanteraka amitsika tsiraray avy ry havanao afaka nitranga daholo zany rehetra ambarako zany raha mino lay olona fa ain'Andriamanitra ny zavatra rehetra zao raha teo ihany ko moa de hivavaka ho anareo amin'ny famaranana ny fandaharana efa nahita vokatra tsara efa nahita fombiazanao a tao anatin'izay taona maro nanaovako ny asan'Andriamanitra izay efa nahita vokatra tsara aho efa nahita fombiazanao rehefa nivavaka ho an'ny olona ka inoko fa mbola ahita vokatra tsara sy fombiazanao am'izao farantaona izao raha ohatra ka hivavaka ho anareo eno tsara aza zao afatra entiko zao ary raiso sy ekeo amin'ny finoana mba ahafan'Andriamanitra manamarina an'izay teny efa nabarako zay iresaka aminareo mikasiany amin'ny Jesosy aho iresaka aminareo mikasiany amin'ny Jesosy aho hoy aho satria zay ny tena fototra ahafan'Andriamanitra manao asa lehibe sy magaga eo amin'ny olona sy eo am'izay zavatra ataon'ny olona ary fototra ihany ko ahafan'Andriamanitra manome fandresena am'izao farantaona dia avitsika izao tsy zany matsy fa maro amin'ny olona velona eto ambony ty tany ity no tsy mahafantatra ny amin'ny Jesosy Kristy ary raha mahafantatra aza izy dia toy ny fahafantarany Andrakoto toy ny fahafantarany Andrabe toy ny fahafantarany an'le olona malaza fahiny fotsiny ihany de atreo ihany zany no antony eo mahatonga ny olona maro mahatonga ny olona sasany tsy taitra tsy rototra ny anompo a Jesosy satria tsy fantany enina dia efa anatin'ny aretina magotrakotraka ao anatin'ny olana mamaivay aza izy de tsy rototra tsy taitra ny anatona Jesosy satria tsy fantany enina de reo olona manao azy ho kristianina sy vavaka azy de mbola maro amin'izy reny no tsy malala akory any Jesosy Kristy sombitsombony ihany no fantany ny am' Jesosy fa tsy tena fantany lalina zany no antony mahatonga ny kristianina sasany matahotra sy manabe mihitsy izy rehefa tojo aretina sarotra sotranina na tojo olana azo zay la hoe tena lehibe ary misy azy am'ireo kristianina sasany tena kivy sy mahamoy fo mihitsy mahamoy fo tanteraka kanefa nge izy amin'io kristianiny ary ny mampalahelo azy a ny mahita kristianina ny mahita mpivavaka mahavita ary say manatona mpanandro sy biskidy mba hitady famonjena hitady vaolana satria marary satria manana olana eo amin'ny fiainana izy efa nahita olona to zany ao zany no mitranga ry mpiany malala satria tsy fantatry ny olona tsara ny am' Jesosy Kristy tsy
tsy fantatry ny olona hoe iza marina mo Jesosy Kristy. Efa niainako mantsy ny fiaina tak' zany e, tena efa niainako, tsy nafantatra an' Jesosy mihitsy aho tany aloha tany, fa taty aoriny andray rehefa mba tonga kristianina ao dia sombitsombony ny fantatro ny am' Jesosy, tena sombitsombony arabaky teny. Fa ankehitriny kosa isorako any Andriamanitra zay ny tia tamin'ny fitiavana lehibe indrindra. Ankehitriny kosa hoy aho fantaro tsara ny am' Jesosy, resy lahatra ny aminy aho, tena mino azy sy ny teniny aho, ary efa marobe reo zavatra magaga sy lehibe ary mahatalanjona nataony teo amiko na teo am'ireo olona zay nanaovako vavaka manokana. Eno tsara am'izay azy fa ho ambarako aminareo ny am' Jesosy. Ny tanjoko de hoe tahaka ny nafantarako an' Jesosy am'izao vaninandro zao no mba tiako ahafantaranao ihany koa an' Jesosy Kristy. Araky ny voalaza am' baiboly, Jesosy Kristy izy no lay zanak'Andriamanitra, nomena atsika zanak'olombelona mba ananatsika fiainana mandrakizay fa tsy ho very sanatria. Mazava ny voalaza am' baiboly Jaona 3:10 toy zao voasoratra ao hoe fa toy zao no tiavan'Andriamanitra zao tontolo zao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fanana fiainana mandrakizay. Nomeny zanan'ilay tokana, Jesosy Kristy no anarany, mba tsy ho very zay rehetra mino azy fanana fiainana mandrakizay. Izy ihany koa no mpamonjy ity zao tontolo zao ity, Jesosy Kristy io lazaiko io izy no mpamonjy ity zao tontolo zao ity. Ahoana olona ianjely tamin'ny fotoana natokavan' Jesosy tety ambony tany, zao no teniny amin'ny Luka 2:10. Aza matahotra fa indro milaza teny somafaly aminareo aho dia fifaliana lehibe ho an'ny olona rehetra, fa mpamonjy no teraka ho anareo anio ao tanànan Davida dia Kristy Tompo. Mpamonjy ny olona mba tsy ho voafatotry ny devoly intsony Jesosy. Mpamonjy ny olona mba tsy ho vesaran'ny ozina intsony Jesosy. Mpamonjy ny olona mba ho sitrana amin'ny aretina mahazo azy Jesosy. Mpamonjy ny olona mba ho afaka am'ireo olana sarotra vahana Jesosy. Mpamonjy ny olona mba ho afaka am'ireo fahotana sy ny fiainana maloto sy fiainana ratsy Jesosy. Mpamonjy ny olona mba ananan'ny olona fiainana tsara sy mamy mandritra fahavelomany eto ambody tany itya Jesosy. Araky ny voalaza amin'ny baiboly ihany koa, Jesosy Kristy izy no lay Andriamanitra tany an-danitra, izy no lay Andriamanitra nahary an'izao rehetra izao. Tsindriko tsara hoe Andriamanitra tany an-danitra Jesosy, Andriamanitra nahary zavatra rehetra Jesosy, Andriamanitra nahary atsika zanak'olombelona Jesosy, ary anisan'ny olona noharin'io na Andriamanitra io ianao de tsisy akory fa Jesosy io lazaiko io. Fa noho ny fahasoavany lehibe, noho ny fitiavany lehibe de nanety tena izy, nanety tena zany lay Andriamanitra nahary an'ty zao tontolo zao ty, nahary atsika zanak'olombelona, ka nanaiky tonga olona izy, nanaiky nitafy nofo sy raha tahaka atsika zanak'olombelona izy, ary nanaiky nidina tety ambony tany ihany koa izy, avy eo fony natolotra ho atao sorona teo ambony hazo fijaliana ny tenany, ary tsy maintsy nanapa-kevitra ary tsy maintsy niroso tam'izany izy ahafany mandravarava tanteraka ny programany devoly teo amin'ny olona sy teto ambony ty tany ity. Tsy zany matsy fa rehefa niesorin'Andriamanitra tany an-danitra ny devoly ka nazeran'Andriamanitra tety ambony tany, de avy any Andriamanitra no nahita fa tena nanao ny nataony tokoa ny devoly, nanao zay azony atao rehetra izy entina
amatorana ny zanak'olombelona ampahorina ny zanak'olombelona entina amina matorana an'izao rehetra ary izao ary zay fahitan'andriamanitra an'izay asana devolosainy natonga an'andriamanitra ny anapa-kevitra hoe tsy maintsy idina any ambony tany ao ka aneritenao anony tenako ho tonga olombelona ao hita afinosorao ho foanako ny mandriamanitra ary atondro atao sorona eo ambony azy fijaliana ny tenako ho famonjeko zanak'olombelona ho fandravaravana ny asana devoly zay nanao ny ataony tedy ambony tany ka rehefa tonga olombelona to zany lay andriamanitra tsy to tiako tsindrina hoe lay andriamanitra tsy to rehefa tonga olombelona de nitondra ny anarana hoe zanak'andriamanitra izy nitondra ny anarana hoe mpamonjy izy nitondra ny anarana hoe jesosy kristy izy araky nefa nambarako teary aloha ihany ko tonga jesosy mba anome fiainana mandrak'zay anome ny tsara indrindra ho antsika de le fiainana any an-danitra izany tonga ihany ko jesosy mba anome fiainana tsara sy mirindra ary mahafinaritra ho atsika zanak'olombelona mandritra fahavelomantsika eto ambony ty tany ity jesosy tena moa efa nylobava mihitsy izy mazava ny teniny any boky Matio any hoe makanesa ty iango ianareo rehetra zay miasa fatratra sy mavesatretana fa izao no anomenareo fitsarana izy tonga mba nome fitsarana ho atsika zanak'olombelona mazava ihany ko ny teniny any am Jaona any 10:10 zao avy mba nana fiainana sady ananany be de be ary takizany any ko ny teniny mbola boky Jaona ihany mazava ny teniny hoe ny fiadanako no omeko anareo ny fiadanako no ho avelako anareo zany hoe tonga zany jesosy mba anome fiainana tsara sy mirindra ary mahafinaritra ho atsika zanak'olombelona tsoroko amitsika rehetra zay mahita sy mandre ahy am'izao ore zao fa tsy misy hery hafa na zavatra hafa afaka hitotratsika ho am'izany fahasoavana be zany afa-tsy lay zanak'andriamanitra lay voalaza fa mpamonjy lay voalaza fa nitondra anarana hoe jesosy kristy tsy misy hery hafa hoy ao na zavatra hafa afaka hitotratsika ho am'izany fahasoavana lehibe zany afa-tsy lay zanak'andriamanitra afa-tsy lay mpamonjy afa-tsy jesosy kristy irery any ny finoana azy ho andriamanitra tonga olombelona ny finoana azy fa izany tokoa izy no misarika ny herin'andriamanitra avy any an-danitra misarika ny herin'andriamanitra magaga anao zavatra lehibe sy magaga eo amin'ny fiainatsika zanak'olombelona ijoro vavolombelona aminareo ao etiko milaza fa ao am jesosy ihany no misy ny tena fiainana misy ny tena fanasitranana misy ny tena famonjena sy fanafahana fa ny akoatran'izay dia tsisy azo ankinana fa azo boboka daolo tamin'ny herinandro ambony iny aho nandeha tany nosy Maorisy de tafaona tamina pasteur anankiray pasteur maorisianina miandraikitra fiangonana ao Maorisy de ndresaka tamiko izy de hoe mazoto ve anao hiaraka amiko fa andeha mangolona ao izy misy olona vitsivitsy voadiko de mazoto aho de nandeha zahay de rehefa tonga tao an-tranona fianakaviana maorisiana anankiray zahay de nandeha teo ny resakay de nijoro vavolombelona lera mato de remym-pianakaviana tao amin'io tokantrano io fa izy teo aloha nanana fivavahana nazatra azy zay tsy fivavahana kristianina fa tena fivavahana hafa mifanotra fivavahana kristianina de notantarainy hoe inona moa ny antony tonga nino an jesosy nandray an jesosy ary nanompo an jesosy notantarainy hoe tena nahitako fahasoavana be tao am jesosy notantarainy tam'izany fa za io izy narary na misaviny olona de tam'izany izy sola daholo ny tenako rehetra ny lohako zany hoe zay faritra rehetra misy vola amy tenako izy
de tena niala dodolo iloko izy a tena mahalamalama be de efa natao daolo hoy izy zay tokony atao rehetra natany amin'ny dokotera natany amin'ny hôpitaly natany fivavahany zareo natany fivavahana hafa nataizana tory olona de nataony daolo fa de tsy niova mihitsy fa amatonany solona ny lohany tsisy volony tenany de tafahoana tam'ty pasteur mauricianina ity izy zay aindo io pasteur io teo aloha fa lasa kristianina lasa mpanompony jesosy de io no joro vavolomelona taminy io no nanambara taminy amy jesosy nresaka taminy amy jesosy hoe iza marina mo jesosy kristy nambarany fa ino mpamonjy nambarany fa ino mpanasitrana nambarany fa ino olay andriamanitra nanaiky tonga olombelona mba afany mamonjy ny olona manoloana sarotra rehetra manoloana manahirana rehetra de resy lahatra ozy izy de nino de nandray a jesosy ny rosoko tam'izay ny ela ozy izy a de sihitra natanteraka ao naniry ny voloko volo efa lava mono no hitako teo aminy izy njoro fa volombelona tamiko de raha matoa anakira zay ihany ko zay nanana fivavahany tao maorisiany tamin'io herinandro na nandianako tany amin'ny nosy maorisy io no njoro fa volombelona hoe narary teo amin'ny nonoko izy izy nisy cancer ary araka teny dokotera telo volana railandrindra ozy izy a de tsy maintsy maty ao fa tao anatin'izay ozy izy no nanantona ty mpanompon'andriamanitra ty tafresaka tamiko nanambarany amy jesosy ndresaka tamiko ny amy jesosy de resy lahatra ozy izy de nanapa-kevitra ho an jesosy nataony mivavaka dia sitrana zao efa taona maro zay ny lasa tsy naninona kory aho sihitra tanteraka maina tanteraka le kansera teo aminonoko teo aloha zany fijoroana vavolombelona izany ryavana de resy lahatra ao fa tena andriamanitra mpamonjy tokoa jesosy kristy ka tsy teto madagasikara ihany izy no niasa namonjy nanasitrana nanao fagagana sy nanao asa lehibe araky reny fijoroana vavolombelona efa nataoko reny fa atrany amy nosy maorisy zany hoe niasa namonjy nanasitrana nanao fagagana nanao asa lehibe teo am'ire olona zay nino an jesosy ho mpamonjy ny tompandriamanitra niasa namonjy nanasitrana nanao fagagana sy nanao asa lehibe teo am'ire olona zay resy lahatra fa jesosy no vaolana tsara indrindra ho antsika zanak'olombelona velona eto ambony ty tany ity omena ny tompo ny voninahitra riavana fa be mihitsy aho raha nandre fijoroana vavolombelona nataon'ireo olondreo satria tahaka zay nataon'andriamanitra nampanaovin'andriamanitra tety madagasikara no hitako hoe nampanaovin'andriamanitra ndreo mpanompony tany amin'ny nosy maorisy ihany ko mbola hijoro vavolombelona aminareo ihany aho entiko milaza aminareo fa tena mpamonjy marina jesosy asakasak'izay tsino azy asakasak'izay tsandray azy asakasak'izay tsanompo azy mbola tany amin'ny nosy maorisiany voatany ny alato teo de nasay le pastera maorisianina ny toriteny tao amy fiangonana isy azy eo de ny akamaroan'ny mpianona tao aminy moa zany a aindo fa lasa kristianina de tonga de azoko sary antsana hoe fony izy ireo nivavaka tam'izany fivavahana nisy nanana zany de nisy fanaratsy mipetraka tao tovytsika malagasy hoe nanompo tromba nanompo sampy nanompo ladoany de lasa nisy fanaratsy mipetraka tao anaty de taky zany ko mifahafantarako an zareo no zany nampahafantarako azy ireo hoe tsy mety amin'ny olona zay nanapa-kevitra ho an jesosy ny mijanona fotsiny am'izao fa na de tsy adala ary ianao na tsy verisaina ary ianao de mila roana ny fanaratsy zay efa nazy toerana voalohany tao anatinao fony anao mbola tsy tonga tao am jesosy nampahafantarako ny olona tao am'le fiangonana zany lavalava ihany toriteniko vita ny toriteny dia nambarako hivavako anareo aho de nampome kely moa de zao ny teniko tamy farany tsy hivavaka ho anareo amy te frantsay aho a fa hivavaka ho anareo amy te malagasy roako amin'ny alala teny malagasy ny devoly satria ny devoly de mahay teny gasy mahay teny malagasy de nome daolo moa ny rehetra tao de natomboko ny vavaka nataoko tamy te malagasy akory ny zavamagaga hitako fa vao nanomboka mivavaka dia nisy tovovavy anakiray a nitomany be de nienjery de nikikikiky
tonga de fantatro hoe io vehivavy io manana problema resaka raha-pitiavana resaka fanambadiana resaka mariazy de toizako hoe nivavaka vetivety eo ny akamaroany olo atao am-piangonana tonga de nikika ny antsoantso tsy kasany tamy tany hitako hoe nivoaka le devolo tao aminy resy le devolo tao aminy faly be mihitsy aho hoe manaiky an jesosy ny anaran' jesosy ny faniaratsy tsy ny faniaratsy zay namaritra ny olona teto madagasikara ihany no nanaiky an jesosy ny anaran' jesosy fa hatram'ire fanaratsy zay namatotra ny olona tany amin'ny nosy morisy ry avanao marary ve ianao am'izao farany taona izao efa kivy mihitsy anao ary matahotra hoe mety amarana nyty taona ity amarana fivelomako miaraka am'ty taona ity ngambany ao manana olana ve ianao inona le olana tia tsapa fiainana vaovao ihany ko ve ianao tia marana ny taona amy fiobina sy ampifaliana ve ianao tsotra ny teniko riavana tsotra ny teniko ekeo ny mahandriamanitra an jesosy kristy ekeo ny mahandriamanitra an jesosy kristy ekeo ny fitiavany antsika zanak'olombelona hoe izy andriamanitra tsy tompony zao rehetra zao nahary atsika de nanaiky nanety tena nanaiky nanety tena tsy notereny na iza na iza fa notereny fitiavana de ny tonga olombelona ny tafinosy raha nidirety ambony tany ary mbola nalotra ny aina atao sorona teo ambony azy fijaliana ekeo zany fitiavana zany riavana malalo ekeo lay sorona zay fa nataony jesosy ho atsika teo ambony azy fijaliana aresy jesosy ka ome toerana ao anatsika ambony zany esoro anatinao ny fisalasalana ny mandriamanitra sy mampamonjy an jesosy tena esoro anatinao zany riavana raha ty ahita an'andriamanitra miasanao am'izao farantaona izao raha manaiky azay nambarako zay ianao de ho hitanao ny fiasan'andriamanitra magaga fa ho sitrana tokoa ianao zay marary iva ny olana misy eo amy fiainanao tsy sitrana lay retinao to anatin'ny volana maromaro fa am'izao herinandro melony ny amarana ny taona izao afaka no sitrana ianao satria hivavaka ao anao a tsy nivany ny olana nisy teo aminao to anatin'izay volana maromaro zay fa kosa afaka niva zany am'izao herinandro melony amaranana ntsika ny taona izao ahita fandresena sy foambiazana ihany ko ianao mahafinaritra an'andriamanitra ke ny mahita olona zay mino azy resatra ny aminy de anehoan'ny fahasoavana avy eo e mahafinaritra an'andriamanitra zany ahita fandresena ianao hoe ahita foambiazana ianao hoe ary amin'ny anaran' jesosy amarana ty taona ity amin'ny fiobiana sy ny afaliana ianao zay riavana no mikasika any am' jesosy raha ekanao ny fonao manontolo zany de ho hitanao ny voninahitr'andriamanitra ho hitanao ny fiasan'andriamanitra magaga zay tena tsy takatry ny saina fa fanampy zany de ity herinandro moa zany sia de farina ny taona de manasa anareo ny tenako a ho avy amonjy ny fiteom-pivavahana zay atao hoe faraparany am'ty taona tiavitsika ity de amin'ny alahady fefitra amby roapolo volana desambra izao tongava ihany ko ny alatsinainy fa 5 amby roapolo volana desambra andro krismasy io mety manana fiangonana nazatra anao ianao fa mba spesial ty fanasako anao ty mino mantsy ao fa isy herin'andriamanitra iasa ho natin'ny fiteom-pivavahana zay ataonay e am'izao herinandro melony amaranana ny taona izao resy hoe andro ny tompo jesosy ho anao ty herinandro ity raha afaka maka permission ianao any amin'ny hopitaly hoe mba hivoaka kely mba amonjy fitoam-pivavahana lady namonjy fitoam-pivavahana ny latsainy krismasy de tongava mihitsy ataovy zany e fa hasoanao zany hatsaranao zany tompoko ary na de lavitra biaza misy anao de tongava mihitsy e marina zay lazaiko aminao fa tena mpamonjy jesosy tena mpanasitrana jesosy tena mpanafaka jesosy ary fototra fandresena sy ny fombiazana jesosy kristy fa ity ihany ko misy filazana lehibe tena lehibe
tsofoko rano moa ianareo mba samy amarana ny taona atratrany farantaona ary andrainy taona vaovao valambey folo sy roa arivo de zao amin'ny alahady fafito ny volana janvier fafito ny volana janoary taona valambe folo sy roa arivo alahady maraina io de isy fotoany dehibe ataonay ao amin'ny fiangonana Refy Androdrakely ny tenako ny vadiko no hitarika ny fotoam-pivavahana amin'ny fotoana io amin'ny fotoana io zany no anaovany vavaka spesial sy tsodrano ho an'ny olona rehetra zay ho avy amonjan'io fotoam-pivavahana io matonga anay anao vavaka spesial sy tsodrano de satria mino zahay fa afaka miasa amin'ny alalanay ny tompoandriamanitra tsotofo ary ny rarinay de hoe io vavaka spesial na itsodrano ataonay amin'ny alahady fafito ny volana janoary taona valambe folo sy roa arivo io dia ho amarin'Andriamanitra ary hiantoka ny fiainanao ray manontolo amin'iny taona vaovao iny no zany de asa mangatakandro tongava tompoko to zao zao fandaram-potoana alahady maraina izy io ka io alahady maraina io a nasiko fidirana intelo ny alahady maraina misy fidirana fanefa moa zany zahay fa ny alahady maraina no natokanay anaovana zay tsodrano zay fidirana voalohany amy fito ora zay fidirana voalohany amy fito ora ka de aza tary anao fa tongava fidirana faharoa amy sivy ora fidirana fahatelo amin'ny raiky amby folo ora de am'ireo fidirana telo reo zany a no misy vavaka spesial misy fitsofan-drano zay ho ataonay ny tolakandro moa zany zay fidirana fanefany de miditra amin'ny ray ora sasany fa saika amin'ny ray ora sasany io tsy ao amin'ny fiangonana indray zay mivady fa any fiangonana hafa ka zay matonga anay manasa anareo eto ny vady aman-janakao eto ny avanao tao amy daholo sy azonao tao amina rehetra aza finina ho anao samyrery ny fahasoavana fa zareo amin'ny olona rehetra amin'ny anaran Jesosy ahitan'Andriamanitra miasany anareo amin'ny taona valambe folo sy roa arivo iny zay zany tompoko no filazana mba netiko anareo tam'ty androandroany ity zay ihany ko ny ten'Andriamanitra no zaraiko faly eo afaka nanambara zay teny zay ivavako anareo ary ao raha manana olana ianao de apetrao fonao tanana raha marary moa ianao de apetrao amin'ny faritra misy marary ny tanana anasitrana anao ny tompo amban'ny olana eo amin'ny fiainanao Jesosy aondreny lohantsika fa ivavatsika ry Andriamanitro ry la izy atrizay kao mandrakizay isaorana ny anaranao lehibe lay anarana tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay or la izy atrizay kao mandrakizay efa nitianay ianao ka tonga olombelona tafinosy ra nanaiky nanolotra ny tenanao hosorona teo ambony azy fijaliana ary zay rehetra ary ny olona rehetra mino an'izany de anehoanao asa lehibe sy magaga anehoanao fahasoavana tsy misy toy zany ko na izany izy am'izao fotoana zao manana olana amin'ny anaran Jesosy vaky ny olana misy amy tsiraray avy esoriko eo amin'ny herina olana nanagetra sy namaritra azy ho azy rehetra marary na ny amin'ny hôpitaly io na ho ao an-trano io amin'ny anaran Jesosy mandidiny aretina rehetra ao ry aretina nanahirana olona nandany volan'ny olona didiko amin'ny anaran Jesosy miala amy tenan'ny olona ry aretina vokatry ny asina devoly ry aretina vokatry ny herina ozina miala amin'ny anaran Jesosy sitraniko amin'ny anaran Jesosy ny marary rehetra Andriamanitro tsara ianao mivavaka aminao am'ty androandroany ity mba hamarana ny taona mba ampiadanana izay tsiraray avy de re olona zay nandreny ny afatra netiko androany ary atramin'ny mpanomponao amarana taona fiobena sy fifalinany izay tsiraray avy ary samy atratra ny farantaona sy ny taona vaovao valambe folo sy roa arivo iny ary mivavaka sady ao Andriamanitro mba tsisy aningelina ny programan'ny olona ho avy amonjy ny fotoana amin'ny alahady fafito ny volana janoary taona valambe folo sy roa arivo izao fa ho avy ao amin'ny fiangonana Refy ny olona tompo efa natsanganao ny fiangonana Refy efa najoronao teto Madagasikara ho fahasoavana ho an'ny olona rehetra ka de misaotra
omena voninahitra mandrakizay ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Zay zany tompoko no afatra nentina ho anareo tamin'ity androandroany ity, mirary ao ho fety sambatra ny fetintsika rehetra am'izao farantaona izao. Mirary ao mba samy hatratra ny farantaona, ary mirary ihany keo ao mba samy hatratra ny taona vaovao 2024. Manao veloma tompoko amin'ny herin'iray. Eo afaka va ianao? Eo afaka va ianao? Fandaharana iarana fiangonana Refy, Androndrakely.